atolotry ny mampisy radio hoanao zao. Antso dia mpeny ny tojora Erlandson novelomin'ny avitra andria mifidy tomona lapura ioniary malala ary tomona tanteliny arivo miaraka tamin'ny miarotsoa almanginy iaritoky jato ary tojora Erlandson. Tiavana valosoa no nandray feo basta no nikirakirany lafinatra teknika iarotoko no nana tolotosy. Antso anboatsika ny fampalalam-baovao ny raharamafana mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana rehefa nikarohana nandritra ny taona maro ireo tambazotra ny Zola matanjaka dia tratra ny omaly ny sasakalina ary asarona nandritra izany ireo vola tapitrisany sy zava-mahadomelona maro isan-karazany rehefa nanao ny fikarohana sy ny fanadiadiana ny avondrona avy eo anivon'ny polisy siantifika izay tarin'Andriamatoa chef Roland dia tratra nandritra ny velam-pandrika ireto andian-Jola ireto ny sasany no azo sambelona raha namoy ny ainy noho ny fampifirana kosa ny avo na izany aza mbola tsy tratra nandritra ny fanafiana ny tena lehibe ny ity tambazotra ity na ilay atao hoe Madame Rose saingy azo lazaina ho efa namany rava ny toby ary nilaza ireo polisy afahanao izay azona azy faraka izay aingany mba hampilamina tanteraka ny raharaha. mbola ifakahiditsika Madame Rose. Tonga dia tifiro aza vela isy velona na ray azy aza tsy tiana mihitsy fa tonga dia asio daholo sao ny sahazanao monsieur Roland fa miseho hoenjana loatra ianao a. fa inona rety isava miseho ty ny zanako ny vadiko ny reniko ny tifiro le tsy valahara daholy aleo aloha itinako avaty dia afaka mamely an'izay voako a nday koa taraiky ao anatiny eo tsy misy afaka hetsona polisy namananampy za sendra mivoaka ny sitondrany tany andavatrany niditra le tsy manjary reto aleo ranga tonga dia tapahana ny aloha ny jiro mandeha ato an-trano dia miditra avy eo a zay ary aleo avy dia kendaiko avy aty ariny ty banda mitakerikerika ty dia alaiko ny basiny. Ha tomaty daholo ny jiro nifaka ny fahalalako tokony mbola tsy ho tapaka ny jiro amin'izao fotoana izao a. Ohatray ary iza koa zany mitivitra izany dia aveza avy dia tifiro ry zalahy ohatra ny avatsy izy zany a tifiro foana e aza mijanona mihitsy. loza fahitany aleo ahodina ohatran'izao ty namany voakendika ty tadazany ty daholo zay bala tokony avoa efa maromaro ihany koa reo namany voako reo itsy miafina ambadika itsy le izy e tonga dia raha fa le hoany aloha na namantsika aza iny tazonina iny aza miraharaha hoe misy aniny ataon'ny takalona iny eo dia lefitra tsika a izy voa ary maty ny tanjona tena manitsy aty amiko ane zampaly zany sady matanjaka be mibasiny zareo tsy voaharony ty olona tazoniko ty akory ny sandriko marina tena avy namakivaky ny sandriny ty bany ty le bala dia netraika tamin'ny sandriko ihany koa tena tsy voataziko tsony ty. ay tena ianao mihitsy ny tato mbola saika fetsy ihany efa maty io zalahy 3 minitra sisa ny ananantsika efa andao alaina le zanany dia entina fa maikitsika tonga dia batao Afonareo tompoko avelao saye azo nataonareo iny ny dadanay afonaonareo ve ny dadako avelao avelao tonga dia ento anaty fiara lezy a ialahy kosa ary fanday mametraka bombato a programme eo afaka 5 minutes mipoaka amin'izay mba efa lasa lavitra sika ary ty trano ty sy ny zavatra rehetra ato anatiny levina avokoa eny fa na dia monsieur Roland aza anana ny latrakefany amin'izay ka matoky an'lahy a zay fa ao moto an'lahy dia arao zay fa tonga dia andeha tsy tokony mihoatra ny 2 minitra lahy manao an'izay a ndao andeha ry zalahy kay marary aza ny vatako zany
fa naninona ry tena zay vo tadidiko zanako iantso izy ny ainiko voatonona farany teo dia tsy nisy tsaroko tsony fa efa ela ary ve any voateto hoe to voatselaka toatra mbola tazako manamboatra zavatra sa manao inona eo amin'ny rindrina io aleo hitsangana moramora dia manantony eny kendaiko avy aty areny io dia nizao mbola variny zao iny anty ampy any laza i ary aleo jerena hoe itiny petra ny teto ty hoe andrekaka eo bomba sady efa programme izy zany tena tsy ahavita hidésactive an'ity tsony fa aleo mandositra miala ato aloha ka ny haiko koa zany tena mbola kely andray ry mama fatinao ty sisa manoloana ty fa ny fan'olona tsy manjary reny le vady malalako voatifitra teo amin'ny andriny izy tsy rariny zao hoe tsy rariny nomena dia sanatry koa ve ka matindriry zanako tohatra mihetsika ane izy zany tena mbola avitra ny zanako aleo aloha bataina tetina miala ato angana ka le bomba teo koa zay efa hipoaka sao dia sanatry ka hiara-maty ato zay mianaka nefa maninona moa zany inona tsony ny antony havelomako efa tapitra maty daholo ny fianakaviako tato amin'ny ankonako tsy ilesa roland nomena mbola afaka votana ny sandrony fotsiny mantsy ty voativitra ty aleo mitsangana dia mandeha ka ny firenena koa mbola miandrandranlahy ary antso lasa nireo tsy matahotody izy mbola mila manavitra azy koa ary aleo mandeha ka tafavoaka ty ivelany ihany zay mianaka afaka miteny amin'izay anao madama efa mandeha ty zao efa maty ny dadanao ary tsy manana havana sy fianakaviana tsony ianao zao zany reninao tsy misy ray tsony ianao tsy reniko zany ianao e azo ndraiky koa tsy maty zany zany reninao vaovao zany reninao vaovao zany reninao vaovao tsy reniko zany hoa ianao tsy manana reny ianao zany afaka ampitombona kely fe mifatra dokotera seo mafy be izy zany ka efa nivoasisany madame ampiakara zay ny avoafafa malaky ny fitadiny efa napakariko ny eo fa ry izy io madama afaka miteny amin'izay ianao tsy manana fianakaviana anao fa ianao rery dia zany renao vaovao mazava mama tonga sony zanako manomboka eto dia feniksa ny anaranao ary aina fiainana vaovao ianao ilalao eto tokotaniko zany hoe tsy makany ampianarana zany manana fampianarana betsaka afaka omenanao ahafahanao manana kingana sy faharanita-tsaina araka ty taratasy voaraiko aviana amin'ny lehibe ty dia tsy maintsy hiditra tsehatra amin'ny raharaha madame Rose aho zany raha zay efa novery no vita efatra amby folo taona lasa zay araka ireny fisotra ny tantara ireny mantsy dia toa ny mafy indray ilay tambazotra efa noverina fahorava tamin'izany raha ny fandinihako azy zany dia tsy vitsy ireo mpikambanao amin'ny groupe io maro ihany mantsy ireny voasambotra tamin'ny fotoan'androny ireny
mbola nanany ekipa ihany zany zareo matoa hoe fotoana vitsy fotsiny nanginana dia niverina indray. Chevrolet zay anisan'ny hoe nafahana fosofototra nahavitana ny émission tamin'izany koa moa retirety tsy vidy mivokatra ny zava-misy taminiko. Fantatr'ireo Jola hoe izy nisan'ny fototra nahavoasambotra an'ireo namany, hany ka nivalon'izy ireo faty. Izy sy ny zanany ray sisa ny velona. Za koa moa tamin'izany mbola andalam-pamitana fianarako ka tsy mbola afaka niditra tamin'iny raharaha iny akory. Izao kosa inoko fa misy entiko manatanteraka tsara n'ity mission ty raha ny fianarana vita ka ampiamahako ny olona n'izay fahaiza manao kely hitako sy nandritra n'izay taona vitsivitsy ny asako izay. Ary mihina hoe misy antony matony lehibe nametraka adiny raharaha ty eto ampelantanako. Tsy maintsy vitako ty raha-petraka eto ny maha-polisy siantifika ahy. Tsy avelako misy manambaka azy zany raha izay mbola Jolay e. Tsy voatery hoe basy tao abediana foana ny miasa fa ny saina ihany koa. Aleo andeha aingana fifamiandry ao chef Roland. Vo ny fanomentanana amin'ity raharaha ty zany raha araka ny filazany satria dia tafiditra isan'ireo lasivatra amin'ny fianakaviany. Tonga ty ka ary aleo miditra amin'izay. Manaja chef, efa ela nga ianao niandra teto? Voatselaka mirabanao. Avy hatrany ngamba dia atongontsika ny resaka chef a. Araka ny baiko avy any amin'ny lehibe moa dia za zany miandraikitra nyity raharaha ty ary misaotra anao any amin'ny mbola fahavononana hiara isalahamonitra an'ireo tambajoran'ny Jola reto na dia hoe efa mandroso taona azy ianao. Anisan'ny tena lasibatra vokatra mivaly fatin'ireo tsy manjary ireo any Hermandry ny fianakaviako e. Zany hoe tsy hamaly faty azy ireo akory ny antony mampijoro eto fa hisambotra sy androdana azy ireo tsy hampisy tsony no mijaly vokatry ny akasony. Marina zany chef a. Araka ny hita tao anatin'izay taona maromaro vitsivitsy izay dia betsaka ireo raharaha eno sy fitarainana voaray momba n'reto tambajotra Madame Rose reto. Ary hita fa tena mihamafy sy maherisetra zany. Von'olona, fakana-keriny, fangalarana information, fanondranana zava-madimela sy maro isan-karazany. Rehefa karazana hoe asa ratsy dia ataon'ity vondrona tarimy Madame Rose ity daholy. Tonga ny kafe ramose a. Ie, misaotra betsaka, makasitraka anao. Tohotra ny hafahafa ny ty olona ity zany. Andraso atao amin'ny fanaovana azy. Tsy matoko lolo mihitsy mantsy na ny fietsiny na ny fitsiry. Toa miandry zavatra avy aty amiko zany fa aleo fa dia tena omeko tokoa raha izany. Ataoko izay hahafanina azy aloha. Ohatray, fa inona ty nataonao chef a? Fa ataony daroanao izy. Olona mpanaty sakafo isan'andro eto ane io e. Nanao inona anao izy no nataonao ohatran'izao? Toa tsy namaly izy fa nitsangana nanantona an'ilay madama fotsiny. Ary inona ary tsy zavainao anatin'ny akanjon'ny madama e? Oay marina, fa atao bomby iny chef a. Fa ahoana izao? Tsy namaly izy fa nivahiny fotsiny le izy dia nisotomy ny singany ray tamin'ireo bomba. Toa ny velariny toy ny hoe taratasy zany le izy. Azoko amin'izay. Mahazo matokonareo Hermandry. Ny amin'inony zany chef fa tsy azoko mihitsy. Ny amin'ity zavatra ataonareo amiko ity e. Afaka matokonareo fa na dia efa zokony aza dia mbola tsy misy veriny traikefa sy ny fahaizana hatramin'izay ary zay no antony mbola sahiko mijoro eto hatramin'ny andro any. Tsy azoko mihitsy anie zany e. Zavatra ataonay ahoana? Mbola azoko fanindroany ray. Nanany amin'ny mety ho tsy fisiany traikefako tsony ny lehibe dia nampanao fitsapana kely aho. Tsy tena madame Rasoa zany io fa olona hafa. Nentina nitsapahana angamba hoe mbola manana fahamalinana sady efa saina sisa miasa. Fa ahoana ny ilazanao an'izany ka? Ianao anie ka mbola tsy nahita madame Rasoa sy vao andro any. Ka ahoana nasainao minaza fa tsy tena izy io? Dia raha tena zany fitsapana nataony lehibe zany tokoa, manina izy ny tsy nampita tamiko? Tsotra kely zany mahandry a.
ataoko kosa angamba fa tsy atoranao amin'ny mahapolisy siantifika anao fa zava-dehibe ny fijery ny maso sy ny fihetsiky ny olona ray miresaka aminao. Akoatra ny fahaizana manadiady dia reo aloha ny jerena meloha manao ahoana ny endriny ny fijeriny ny tsanganany sy ny sisa ekeko zany sangy inona zany ny fandraisan'izany amin'ny kasihanao tanana amin'ny madame Rasoa sy ny lazanao fa tsy izy io. arak'izany efa nilazaiko anao zany e, fitsapana amin'ny fahamalina koa iny manamarina ny voalazako ty zavatra nitsoahako tamin'le bomba teo ty. Taratasy izy ty ary misy soratra io, vakionao ane. Ao e, raha voavakinao ty taratasy ty a chef Roland a de matoky a fa ho vitanao io mission anapinao a chef Mahandrio. Dadan'ny ray zany marina, de tamin'ny fomba ahoana zany nalalanao an'izany teo, de naninona ihany koa ny lehibe ny tsy nampilaza fa anao fitsapananao. Averiko foana fa zava-dehibe mifetsika sy ny fijery amintsika ary chef Mahandry a. Nataony tapoka mihitsy le izy mba tsy hanapoizantsika na inona na inona. Ny fijeriny aloha de efa haiko sy hitako tsy ara-dalàna zany raha vao niditra izy. Ohatra miandry zavatra avy aty amiko zany. Iny angamba nandrasany hoe ho hitako sa tsy? Eny moa izy ny rahantsika nahita iny. Ny antony mety tsy nilazany lehibe taminao ndray tsotra kely. Mbola resaka fetsika zay tena zava-dehibe amintsika ihany. Raha lazay meloha taminao mantsy zany de ainy fa mora amiko ny ahalala fa isy fitsapana tao amiko satria ty madama nirahany ty aza tao anatina segondra ny nafahako namaky fa misy zavatra andrasany amiko. De ahoana zany nilazanao fa tsy madame Rasoa io? Eny nampiahiaha voalohany. Andraso, tsy izy io fa sary tava natao naka ny endriky le tena madame Rasoa fotsiny. Aleo angeo alako de ho hitantsika rehetra. Hitanareo zao, io ny tena endriny. Oay, mahateravaka fa atao tena izy tokoa fa tsy madame Rasoa. Hay, zay zany ny tena anarany. Izy indrindra io. De tamin'ny fomba ahoana zany nalalanao fa tsy izy io ka? Iny kosa fa tsy fampitahana hoe tsy fijery madame Rasoa ny fijery na hoe amin'ny fijorony. Ny fomba nametahana an'le sary tavany nafahako nahita fa tsy le tena madame Rasoa ty. Mezahana ho tokony ho tsikaritra ny fomba nametrahana an'le izy ka natao hatreo amin'ny saoka. Mba ho takona nefa tokony mora tsikaritra saingy na nidina tanteraka azy iny de hita fa samy hafa ny kalitaon'ny hoditra teny amin'ny tarehan'izay nifanatrika tamiko sy ny tamin'ny tanan'izay nanolotra ny kafe zay hosotroiko. Ary teo no nafahako nahita fa tarenamboarina iny tare iny. Zay no nikitiako ny tarehany aloha zay vao namelezako azy hotorana. Veloma izy aloha de aleo andeha. Tokony tsy sarotra mamelona azy fa tsy nataoko marary izy teo. Ny zavatra nikasain'ny lehibe raha teo efa vita. Tena verindray a tamin'iny. Anaso tokoa aloha veloma izy de alefa e. Mety efa miandry tatitra mantsy zay ny lehibe raha zaniko. Tena manala satroko aminao a chef. Zay tokoa le mahalehibe sy efa zokony anareo. Aiza kory se, zavatra nianarana avokoa ane reny nampiariko reny. Mbola te hitsabary ve mandry zany sa ahoana fa totrony hoe niofo zany ny fijeriny sy ny fomba firesany amiko. Ary andraso sapaina kely faraparany ihany aloha tsy chef Roland tika. Nysainy moa tsy toa hita fa tena mbola mavora le teo. Saingy ny akingany mbola tiako porofona. Tsy andrefesako ny akingany raha iny famelezany amin'ny materavaka iny. Andraso tolorana tanana de tazomina ary petahana menoty. Marina zany chef a. Karabaina ianao zany fa afa-panadinanako. Fanadinana ahoanandray ary. Mbola te hanao zavatra hafa amiko mihitsy ty Mahandry ty. Ndraso fa ny ano ataoko tonga aloha. Misy dika ny tananakavanana milatsaka makany amin'ny valahany aoriana iny fa Andraso. Ahotiko ny tanako de menoteko avetrany izy mba hahafahako misakana an'izay fitsapany tiany atao. Amin'izay mba fantany fa efa ampitraikefa. Raha sanatria tsy nanana saina an'izay moa izy de efa diso ny eritreritra ka
mody ataoko hoe mba nitsapa ny fahaizany amin'ny mahazandry azy indray a oay eny fa be tantanako dia mamoaka menoty ary andraso zaho fanaovana azy kay tena oka sefo tena afapotateraka mbola nainao ihany ny tonga aloha marina efa tsikaritry ihany andao ny asa no tohizana fa lany andro mifampitsapatsapa eto fotsiny tsika ry sefo mahandry tena marina zany sefo momba n'le fanafiana faranitranga tamina hotely lehibe ray teo zany a nisy kamera ny afina ihany nafahana nahita ny zavatra rehetra nisy tao ary rehefa natao ny fanadiadiana dia tsikaritra fa talohany io no mipotry le madame Rosy ankoatra azy dia teratany vahiny 5 ny hitany songadina tao hitanao reo ny roa teratany japonais ary ny ray ny amerikanina frantsay kosa ny roa ambiny fijerevana nisy tre olona mifamezivezy tao ny nalalana fiavin'le teratany vahiny reto hoe avy aiza avy mazavy zay aloha aleo veloma amin'izay ny solosaina dia miandry fa efa afaka 2 minitra sisa dia apita vaovao mama Rosy indrindra moa izany momba missionako hoe mila malina tsara indriry antso izay ihany izany ny anarana entiko rehefa aty ivelaniko iny kosa ny mama Rosiko aleo ianona sy elazainy Phoenix anio alina misivy sy fateliny dia ho avy mody amangany namany maty mivondrona jiolahy iray izay mikasa hisongona ny tanjakintsika mety anakihontanao ny tena tanjon'izy ireo satria teo ampanaovana misy hoe namany io ny maty ka sady miaro hoe vady aman-janaka le maty ianao mamitany amin'ireo tarika ireo 15 minutes nanaovanao an'izany aza diny ny manisy ny dianantsy litera X ary porifofa mahay ianao dia mba mailo lalandava izay izany no ataoko tsy sarotro izany sady ampahafiry nefa natao ihany koa mino fa mety efa mahazo ny tandrify azy koa izay any Sylvie inona izany no mety ho mission manaraka eto aleo andrasany eto amin'ny fahita lavitra eto fa mama Rosy izay efa hiteny amiko iny tokoa eny ary aleo mangila tsofina tsara misy tambazotra nampanao ayady izay manana vondrona matanjaka izy ireo mila amboarinao androany momba n'le mpitarika anniversaire ny androany ka ataoko fa tsy sarotra aminao zany matokony akinganao 7 minutes eo ny aminonao azy aza diny manisy dianantsy litera X amin'ny vata no marika efa ny ekipantsika ny teo pour foy aminy fa mahay ianao dia mba mailo lalandava be fihetseham-po loatra ary avy sa inona ny nahazo aho tamin'ny mission iny nisatoka loatra tao an-tsaiko ve hoe sady miaro an'ireo vady aman-janaka le maty amin'ny mampiseho ny fahaizako sahako tokoa ny tsy nitifitra n'le ramatoavadin'le maty nahontsa loatra ny fokony na eniny taraina no hoe misaotra anao fa avitra ny zanako hitako nefa nitarehanao ka afaka tifirinao raha tsy tianao hitako nitarehanao satria tokoa raha za mbola vo avy nitifitra n'le lehibe andreo jiolahy iny tokoa nisy tafatsangana ny namana mively tamin'ny zavatra dia mipitika niaraka tamin'iny ny sary tava izay nafatotro fotsiny anakona nitarehako izaho aty beadiny mama satria nisy nahita nitarehako tsara avokoa amin'ny ankapobeny ny zavatra nataonareo voafehinareo tsara daholo na ny orana amin'ny fotoana indrindra moa fa tanjona nasaina nkendrena dia mifampisehoana fa mahainareo mahafinaritra ny ohatran'izany fa tohizo vokatra iny mantsy dia mitombo ny valeur antsika ary miaina ireo mikasa nitsangaka ny ohatra antsika indro kely anefa mety ho singa ambolan-davantsika dia ity nataonao ry Phoenix
fa inona ny antony tsy naminanao an'ilay ramatoana hitanendrika ao e ainao moa hoe fady atsika iny satria namany mamy andisy mpitandro ny filaminana izany ary manamora ny ahitany atsika ankoatr'izay lasa tsy afaka mivoaka ntsony ianao raha sanatria ka hain'iny olona iny ny tantara momba anao any amin'ny pôlisy mino afa tsy hanao an'izany izy mama niaro azy mantsy ny antony nahatongavako tany tsy ilaiko miaro teny eo ianao e na niaro azy ianao mpitandro ny filaminana dia tsy maintsy hikariko anao satria olona maro any no vonoinao tamin'iny alina iny e mahazo mandeha nareo ao tsara ve kiry manjakeliny sady mahay a ela ny ela fa nanao adisoana ihany kala Phénix ndao lay Sir Dragon andeha ndao nareo raha andeha fa za mbola mekorazy any namako e olana goavana nytojo azy zao ka mila izy ndao fa tamin'izay ese lasy zay raha zany fa mahazo nareo fa nanina ianao tsy niaraka tamin'ny zareo e zany ery Dragon tsy maninona na havela rereto azy e zany aza mety kokoa amiko raha amin'izao fotoan'izao aloha mbola mila verina aminao foana ve zany ry Phénix fitiavako anao ny antony tsy hoe manararoatra akory raha milaza an'izany fa tia ampatsiahanao hoe tianao ary amin'ny maha ao anaty adisarotra anao toy izao mihitsy ny tena isehoko fa tianao eny e fantatro izany ary tsapako hoe tsy mijanona manam-pirofo amiko isan'andro ianao fa tia tsy hoe tsy tianao akory ry Dragon raha miteny hoe tena sira ve ianao fa zany tokony ho tiavinao e ianao any tovolahy tsara tarehy e manintona sady mahay ataoko angamba fa fantatrao tsara izany fa ny akamaroan'ireo tovavy zanaka Mama Rose dia mitsiriritra anao avokoa isan'izany Sylvie saingenao ihany ny tamin'ny mason'ny foko ry Phénix tsy mahiratra ntsony izy satria efa jamba ny akantonao to tsy misy amiko ny tovavy akoatranao e resy lahatra Phénix tiako ianao mbola tsy afaka manome valy teny anao aloha ary Dragon na zany aza matahotra ianao e tsy miova fa mamy kely foana ny finamanantsika mba nanahoana ary izay ny fidinana ifotony nataondromahandry any enjanay ihany aloha olona efa oroapolo ndreo matiny isan'ny tifitra tao amin'le fahoriana raha ny faminaniako aloha dia mety hoe fianakavian'le matiny namono an'ireto olona voalaza fa nisan'ny tifitra reto mety ho valifaty ohatra na tsy hay eny e aleo miandry ny antso avy any amin'ny mandry aloha dia izy no afaka manome information feno kokoa zaho na nisan'ireo olona matiny isan'ny tifitra aza mantsy mbola tsy azo antoka fa dia feo reta amin'ilay olona nanao filazana ny antso teo fotsiny eny kosa fa ny antso mandry raha leo raisina allo miananao mandry chef Roland raha araka ny zavatra hitanay aty aloha chef dia tena roapolona tokoa ireo olona maty aty ary diana bala ray avy ny nafaty azy ireo tovolahy ihany no nisy diana bala teo amin'ny tratrany ary nisy ihany koa ny lohany misy lovia fisaka vita tamin'ny inox tena tanan'io tovolahy io dia ahoana sefo mandry raha ny fandinianay azy dia mety hoe tsy maty ny bala ray tokony namonoana azy ty tovolahy ty ka tafatsangana saikikapoka an'le nitifitra azy dia io ny verena ny bala fanondroany io olona ray aloha no nahavanina ny loza raha ny fahitana ny zava-misy aty vehivavy le izy tsy fantatra koa izy afa nanako ny endrika hono izy izay no nambaran'le tom-pahoriana raha nady adianay ary rehefa nijerena avokoa ireo fatin'olona roapolo dia teo amin'ny tendan'le voatifitra indroa no nisy marika litera X izay milaza fa ekipa amin'ny Madame Rose maninona tsara hoe ry sefo mahandry ka zany efa voalaza anao zany sefo ary hita tato ny lamba nanakoman'le vehivavy endrika satria miala angamba rehefa nidaroan'le lehilahy tamin'le lovia fisaka izy nisy raha raraka kely ka sarotra ny anaovana fikarohany avy hatrany dia ataovy ny test ADN mba hahafahana mamoaka ny mety ho endriky olona io mino kosa fa efa mangirana hahafahantsika mivoatra zany voaray sefo
sy tsy tovavy izany a. Jereo ty endriny maranidranotra somary fotsy, indre zaty orony lavalava atao mampite hanongo, somary kely masony saingo mavativaty ireny fijeriny. Ny volony moa dia hita ihany hoe lavana dia mifatotra aza. Inisy fanitsangana marina, andeha hifindra toerana angambany. Andray zato bikany marina, tena voamaika mambabo aho. Lava izy saingy tsy dia ngeza, na zany aza mifiravitry ny vatany dia tena amin'ny raitra. Maka endrika gitara. Aleo rangano ho anatonana dia resahana. Sady inona koa moa zany manaka nanatsanao an'izany. Manao hoana ianao mandeha manja kely? Salama tompoko. Mahandry aloha ny anarako fa tsy zany tompoko izany e. Ono a, afaka mba miara-mipetraka amindreto ve za? Zarako aza mba anaketindry dia mba malalaka afaka nanatonako. Tery amin'ny anisy andrito eo mantsy ohatrany somary tery izany. Aizany atsarana tovolahy marina. Ny fijeriny amin'io malefaka dia malefaka. Ohatra ny hafahafa izany raha vao mifanojo ny masonay. Ny volony somary misipirana miankavanana, ny masony kely. Toa ohatra ny hoe tsy malagasy izany ny tarehiny fa teratany vahiny. Izy somary lava fotsiny. Izy raha teo fotsy fihodirana ka vao maika mila tsy ho fantatra. Amin'ny fisarikana miresaka keo amin'io a. Tsary dragon ary ekeko. Mahasamihafa kely azy rola. Dragon somary vaventy kokoa noho izy. Zarazara fihodirana ary lava tanteraka ny volony. Mora ihany riry antsa. Dragon koa nefa ndraisiko toy ny anadahako dia sarotra be nanekeko ny fitiavany. Dia ho sanatrivy aho babin'ity tovolahy vao hitako androan'ity sahady e. Tsy kose. Eo, fa tovariny abegendry izany mandinika. Nisy zavatra nahalasa saina kely fotsiny rea. Afaka mipetraka eo ianao ka? Inona moa ny olana? Natao andrehetra ny sezato e? Fa ny atao kaikandrina atao manokanako. Satsy zany. Aleo atao hoe zay ary. Raha tsy madiso aky, iza moa ny anarandry? Ny nahy mantsy mahandry, dia polisy ny asako. Polisy? Faly mahafantatra? Ny ahy kosa antso? Fa hono aho aloha e. Polisy ianao ka inona ny ataonao aty amin'ny trano famakiam-boky? Inona moa kiva dia mba miala voly a. Zavatra efa tiako hatram-bola kely mantsy ny aty mamaky boky ity e. Sady mba manatevina ny fahalalana efa hananana kia. Marina ihany aloha izany e. Ny ahy mantsy izao ny andehanako aty dia manao fikarohana ny amin'ny memoarako. Fa zany ve tsy tokony vita amin'ny internet a. Ny ankamaroan'ireo mpianatra mpanao memoara zany any amin'izao ka ao anaty internet avokoa no manao fikarohana dia vita e. Ekeko izany saingy tsy dia maharesy lahatra ny boky. Ny ao mantsy misy zavatra tsy mahaso-potitra indraindray. Izao olona rehetra izao afaka mamorona sity daholo dia mandefa izay tiany alefa ao. Ianao nefa tsy mahay matomboka aroka any dia lasa ilay zavatra diso ny voaray raha vao tsy mandinika tsara. Tsy ratsy ny internet saingy manahirana koa. Aleoko aty amin'ny boky sady miala voly ny mianatra e. Mitady izay hatsotra zavatra fotsiny ianao a. Ka sarotina atao inona ary moa e. Izany hoe ianao zany nitanteraka amin'ilay fitenenana hoe mitady tany malemy aroena-mpangady raha izaniko. Ka mivaky loha amin'ny internet dia makaty amin'ny boky fa raha tia ny tsotsotra. Tsy kosa e. Ny ety aza ny tena mila ezaka be fa tsy manao kopikole fotsiny ohatran'ilay ao amin'ny internet. Ny ety sady miasa ny saina no miasa ny maso, miasa ny tanana. Sady fandinihako manokana ity a. Ny famakiana boky dia anisan'ny anankiray mampihitatra ny lanjam-pahatakaran'ny olona iray. Sa ve diso? Marina izany. Ary izany fomba firesaka ao izany dia anisan'ny manaporofo ny voalazanao. Oay, manino aky ny findaiko a. Lozako vetivety aloha ndry a. Eny ary.
tena sazika le tovolahy, to lasa mahafinaritra any miresaka aminy. Saingy tia izy hoe pôlisy ny taona asa daikatra kely ako, nefa inona moa ny olana e? Sa ve sanatria hoe nitantarain'ilay madama eny mpitandro filaminana ny endriko e? Dia mety tao an-tsain'ilay pôlisy teo ka izay ny antony nanantonany ah. Tsy fantatra aloha e, nefa raha ny firesany teo do tsy misy maneho an'izany mihitsy koa. Aleo averina ny boky dia mandefa, efa tokony hiala ato aho izany, efa miatoandro ihany koa ny andro. Voaraiso matsara ty le test d'ADN natao tamin'ilay raha tamin'ilay lamakely nanakomana vehivavy endrika. Aza maika antsony ianao ry Madame Rose sy ny ekipa fa tsy ho ela dia ho hitany misy anareo ah. Tsy ho sarotra tsony mantsy ny hamoaka sy haminaviana ny endrika ty olo ty ary mazava ho azy fa ho tsotra ihany koa ny hiariko azy. Ny raso atao izay fomba faran'izay aingana ahafahana mahita azy. Atao aty dia tiretena zay. Mbola somary manjavona fa ny raso hazavaina kokoa. Io fa nivoaka avy hatrany. So fa misy an'itony fitaovana avy lenta sady raitra tony. Mba tsy miainga amin'ny vinavina tsony rehefa misy toy izao fa ampy hafantarany endrik'ilay olona ny rana ny dia tanany hita. Vehivavy tokoa. Andraso hoe jerena tsara. Andre kako. Sa ve ny diso tadity sa ahoana? Tena ilay vehivavy tafaresaka tampo tany ampamakiana boky ty. Sa ve olona sendra mitovy fotsiny? Dia ahoana raha izy tokoa? Dia sa natrivy izany ka olon-dratsy iny e? Nefa mety hoe olona mitovy fotsiny ka. Tsy te isaina hoe iantsony na vita namono an'ireny olona 20 tao anatin'ny alina iray monjy ireny. Andraso fa ezahako porofona aloha hoe tena izy tokoa ve dia hita eo ny atao. Osy ny akarary ny lohako tsy zavatra ty raha izao ka tsy mahazo mainka nandefa nytivalina dia nytiana amin'ny chef Roland aloha fa aleo fotoana tsara. Tena loza fa izy mihitsy ty. Feno ny porofo satria rehefa azoko ny dia tanany dia natsofoko tato. Le nivoaka tamin'ilay ADN ihany koa no nivoaka. Dia inona izany ny ataoko? Izy nefa tena tsapako hoe tiako. Misy fihetsem-po aminy aho. Raha amin'ny asako dia mety ho tsotra amiko ny sambotra azy. Saingy tao tsy ho vitako nahita azy horohizana amin'ny rozy fisidina amin'ny fonja mangitsokitsoko. So ihany fa zany nanakina ny chef Roland ty resaka ADN ty. Ary aleo fa sary hafa no avoakako dia alefako any aminy ty dia hita eo ny tohiny. Fiarovako anao zao ry antso a. Na zany aza dia mbola tsy maintsy ho rava foana ny vondrona misy anao io. Aleo izay natao nama. Fa inona mihitsy ny zavatra ao anatin'ny lohanao ty ry sefo mandry a? Maninona ianao mandiso sy manafina zavatra ohatran'izao? Tsy azoko mihitsy aneo inona ny zavatra ny tsoko e. Fa angamo antsika efa manana amin'ny marina.
Sady tsy haiko inona ny tsy mety nataoko. Ka ty zavatra menao aty ka mba omeo kely ihany tena endrika nyvoaka tamin'le test ADN fa zaza dalainao ry mandry a hitadiny tena olon-dratsy any atsika. Eny manaiky avadisa sefo ka ty ary ny tena endrika nyvoaka avy amin'ilay test. Dia inona zany ny antony nanafenanao azy ty tamiko? Fa naninona ny endrika olona hafa nomenao ahy? Sa ve sanatria dia tsy voafehanao ny asanao e? Tsy zany kosa sefo ny tena marina nanana fihetseham-po tamin'izy io ka dia saika hoe zany ezaka arak'izay tratrako hamantarana ny marina fa izy kosa ho takomako. Mba fantatrao moa hoe izy ho tovavy narovanao sy nezahanao nafenina tamiko eo? Iantso ny anarany ary 3 taona eo izy. Io ilay zanako verina lay madame Rose akeriny izay neveriko efa maty. Nanafeninao tamiko aho zany marina dia fantatro ihany. Fantatro tamin'ny alalan'ilay ADN fa zanako izy. Izy ilay zanako efa nafoka mbola velona tany ihany. Ary fitiavako azy sy fanantenako ny mbola hita azy no antony mbola mampirisika hitady hatrany foana nyty tambazotra madame Rose ty. Tena marina ve sefo? Zany e. Ka raha zany any dia mitovy tanjontsika senao e. Samy olona ty azy ka noho izany dia samy miaro azy. Fa iseve aloha adala ry mandry a. Mino fa efa fantany se hoe polisy ka tsy resaka amin'ny sezantsony izy. Nitonia aloha ianao sefo tsy vahaolana zao fiakaranao zao. Marina zany se azafady fa nentin'ny alahelo tamin'ilay zanako koa dia nysendoatra. Ka mba tantarao ato koa ny fomba neonanareo. Mahazo toerana ary loha ianao e. Tany amin'ny trano famakiam-boky andray mandeha izay dia taona nahitako azy. Tamin'izay nefa natsoin'ny dokotera fa efa tao ilay valin'ilay ADN dia lasa naka an'ilay izy dia namoaka an'ilay endrika ary tsy fandrifian-javatra fa tonga dia ny sary ny antso nivoaka. Tsy avy hatrana nefa dia natoko tena hoe izy io fa nanamafy sy niezaka nakaporofo aloha. Nataoko izay nakana ny dia-tanany dia navoakako ihany koa ny endrika tamin'iny. Mazava ho azy aloha fa ny sary nivoaka satria dia-tanany fa rehefa nampitoviako tamin'ilay azo avy amin'ilay ADN dia izy ihany. Teo ny nanomboka ny tsiro ny hevitro fa hiaro azy aho. Ay moa zany fantatrao ihany ilay valin'ilay testako. Aleo angamba aloha ody ary se andinika kely dia miangavy an'se hoe aleo mba tsy fanafintsika fa afaka miara-miasa amin'se foana raha misy zavatra ohatran'izany. Tsy sanatria hoe mivarotra ny zanako amin'se fa maika ny ahita azy loatra ary sery mandry. Ny aorinan'izay efa lehibe nareo. Aleo aloha sainina tsara ary se ny zavatra tokony atao fa tokony tsy sarotra intsony ty raharaha ty a. Zao kosa vena aminareo vao tonga. Za zany efa tena nona be. Ka mbola niasa re a. Ka nanahoana ny tany am-pianarana androany? Fianarana ve morodada mandeha eo foana e. Ohatran'ny mahazatra. Ohatran'ny mahazatra? Zany hoe tsy nahazo moyenina indray zany ianao. Dia enina indray koa zany zao ny ditra nataonao tany. Mba omeo kely aho hoe ny taratasy-panadinanao androany. Ka le izy anery dada tsy hoe... Eto aty aloha le taratasy-panadinana e. Ty rery dada. Dada koa. Otry, zao very nomena. Ny any am-pianarana veny tsy mahavita sa ianao mihitsy manao alasa fay? Ny amin'ny mihitsy ry dada ny tsy izy a. Za mba tokony ahay ihany. Ko maninona ary ny zanako olona sasany mahay raha izany ka? Mila anao mianatra ary nomena. Maninona marina moa za ry dada raha hampanaovana akory manokana. Hitadiavana mpampianatra hafa ohatra dia mba hafarana makaty an-trano izy hampianatra. Mbola hodinihana ny amin'izany e. Andao aloha tsika hisakafo ka. Mbola mila miresaka tsara tsika mianaka rehefa avy eo. Sady efa nataoko ao ambony latabatra ao dia mihinana sisy tsika. Fa misy vaovao lazaiko anao marina ry nomena. Hoe inona izany ry dada? Andeha hanaovako ansa ve tsika? Tsy zany ka vaovao hafa mihitsy. Mbola any le zokinao. Zany ve ry dada? Fa taizany nalalanao an'izany? Hitako tany fotsiny e.
mbola karohana fa misy ifandraisany amin'ny fikarohana ataonay amin'izao fotoana izao mantsy. Zany hoe ny endrina ny tsy dia fantatra fa efa 14 taona lasa raha teo zay, tsy haiko tsony zay mety fiovanan'izy taminy. Ny azoko antoka fotsiny dia hoe mbola any izy. Tsara kosa zany ry dadako, faly be a. mba jereo kely ny azafady ny kamera ampanara-masony any ivelany any, ohatra ny elaela mantsika zay tsy nanara-masony tany a. Io hoe vetivety somary ampanatony anie e. Ha, chef Roland, izy mihitsy ty tazana mivoaka avy tao amin'ny bureau police ty. Ay, mbola any ianao. Mino afa mbola vonona hiaraka ilalao zany tsika. Aleo andrasako an-tanana momba azy mama, tsotra amiko io. Aza maiky ndriry Sylvia, mbola betsaka ny mission tokony atao e, tsy horery akory. Ka raha tsy diso dia io mifavalonao isany hoe lehibe indrindrako. Tiako porofona aminao fa zany ho enjana singa indrindra amin'ny zanakao. Ekeko zany saingy tsy sahazanao aloha io irak'io e. Aleo Phoenix samy manao azy. Fa maninona no hoe zary mama? Sylvia anie zany efa vonona ny andeha e. Misy dikany e mato miteny ry Phoenix a. Ary tsy ilaiko ianao be famaliana sa andahiraka. Jereo amin'izany ny tsy fahavononany ry mama. Zany eo afaka mahavita tsara an'io e. Rehefa zay dia zay e. Na mazoto Phoenix anakamy dia tsy maintsy manao. Mba ho fitsinjovako ny mission ho vita dia aleo fa alefako manampy azy dragon. Ianao kosa ry Sylvie a, tsy nataonao io mission io dia aza misisika aloha. Mazava? Mazava mama. Ay dia mbola miseho tsy very ihany ny fatokisan'ny mamanao ry Phoenix a. Ho hitanao tsara zany. Toa manambany ahy eo masonao mantsy zao zavatra misy zao. Ianao tsy vitany efa makany fon'ny dragon fa mbola misalovana amin'ny mission tokony ataoko koa. Tsy ampoizinao ry Phoenix hoe ino le dadanao a. Aleo ianao ihany ny ampamonona ny rainao dia milamina kokoa ny saiko amin'izay. Ekeko hoe vita io ray Sylvie ny ampanaovina azy saingy tsy mahafa-po ahy fa aleo ataon'ny Phoenix sy dragon e. Foanareo tompoko, aveloge zahay e. Azo nataonareo ino ny dadanay? Finoanareo ve ny dadako? Avelao. Tena nanofo ratsy amarina. Azoko nofo le hoe chef Roland anarahana azy dragon afaka andro vitsy. Dadako ny izy. Nitazomindreo miaramila mama hony ahy dia chef Roland kosa nanapo ambomba tena tsoko hoe dada. Totra mampatsiahy zavatra izany le nofy. Toa tsy nofy izany le izy fa efa niainako izany. Inona ary ny antony mety nahatonga nanofy an'iny olona iny hoe saiko e. Aleo aloha iarina isotro rano dia hinana fanafody fa ohatran'ny marary mihitsy izany lohako izany ka. Ny andro koa ity vao amin'iray ora maraina. Mbola ho ela vao hazava. Mahatoky an'se ary mandry a. Ataovy azo antoka hoe miaraka voasambotra izy roa. Tandremo fa mety efa samy fetsy reo. Za tsy hipotra mihitsy mantsy aloha. Voaray zay chef. Mahazo matoky ianao fa milamina io e. Zareo koa raha mifanara-masona atao dia tsy misy namana fa zareo rery ihany aty. Ka andehana ary fa mandeha ny fotoana e. Okey ary. Aleo aloha jerena tsara eto izay ataony dia hita eo ny tetika rehefa avy eo. Miezaka ny miafina aloha mandrapa fa sao dia hita ny anjo eo ka ho rava ny tetika.
ay izao zany ny ataonyreto aty ho hitandry tsara izany ry Fenixa fa androany sisindry miaina sy misy dia velo arery amin'izay dragon rinan'izay andrasoaravitry tsara ny tsipika dia alefa avetrany. aiza ho izandray zany tsika nipetraka le sy efa azo reto ny boky aleo hoe tsy amin'ny manginginy etsika sady eo mba vitsivitsy olona mantsoko mihevitra zao Sylvie fa tsy hitako ambadika io fitoeram-boky io sady ohatrany efa manamboatra tsipika ane zany iny fa mipotra ela be zany fa velomarikala tsy manjary tya Fenixa loisa fa hitany dragon le tifitrana lefako dia narova ny kala tsy manjary ty mbola ho hitanao zany ry Fenixa ary aloha mandeha aloha so isy atsikaritra eto mandeha na ry Fenixa mandeha aleo aeto fa iza nanao an'izao ry dragon a iza ny olona tsy manjary sany tifitra anao teo andao aloha ianao ho tsaboana andrekaka eo fa tsy mahandry ve ry tamin'ny miaraka amin'ny basiry e dia sanatria ve lanitro fa iza ny tifitra ny bandy teo e tsy azo koa zany aleo ranga tonga dia anatonana iza koa ry nanakorotana drafitra iny andaontsika akaty dragon a polisy reto tamin'reto mandeha na ry Fenixa za efa tsy ho avitra tsony ary aleo ranga tonga dia tivirina ny bandy io dragon a tena losa fa natsipiny dragon a dia izy ny tafatsanina teo dia mipitika any izy dragon a aleo jerena any ka dragon tena voatifitra izy marina tsy avitra tsony ty dragon a aleo mandeha fa tsy namana tsony izy antrairy dragon fa ahoana ry mahandry misy inona misy basy mipoaka na embasy dia niditra fa tsy naharitra na moehatra ny drafitra e misy olona tsy fantatra ny tifitra ry zareo le teo dia mifiry koa le bandy mba hoe anahirana azy dia hijanona izy kay ny ifika nanavitra ny antso le bandy dia nalefa n'le bala mivoaka any iantso kosa tsy haiko izay nalehany teo fa iza ny nisy ny tifitra dia sanatria ve ka naratra voatifitra zany ny zanako sefo tena tsy haiko e flesy ny fitaovana nampiasainy iantso indray tsy misy maninona akory ka salama tsara izy lasa nandositra any mandra-piona any amiketana any lesy dragon a tsy adiniko ny zavatra vita ny latamiko tsy haiko hoe iza ny saratsy nahavita namono azy tamin'ny fotoana iny fa ny zavatra azoko antoka fotsiny hoe mahandro ny fototra tena nahafaty azy satria izy nitifitra azy tamin'iny tsy maintsy manantona azy raha pitsy satria izy nifototra izao fa le resaka henoko iny ihany koa aloha mahalasa ny saiko e raika ho ny chef Roland dia sanatria ve ka masina le nofiko e tsy avetrany dia lasa mantsy le omaly fa mbola nanaraka akaiky teo ihany hoe nataon'izy ireo ahoany dragon ny resaka henoko nefa dia hoe nakaiza ny zanako misy zavatra tsy mazava fa aleo aloha dia hitako eo ny atao hoe makany raha pitso ariva mody hoe ampanao koranomena le zanany vavy dia any hita eo hiezaka mba tsy sy ny fifanandrinana satria dragon iaro azy efa tsy eto tsony aleo izay no atao hoe
aleo mamonjy ny fiara amin'izay aloha dia mandefa taraiky ka mbola be ny heverina. Inona sy aizavy moa zany lalana mbola ho alehako. Oay, ary inona koa zany zavatra mikasika amin'ny valahako zany? Aza mihevitra ny hetsika mahery ianao fa segondra dia mody any amin'ny mandrakizay ry mahandry a. Lasa ho avokoa ny marina rehetra. Betsaka anie marina nanako e, sady saropady avokoa ka izy amin'izay no tianao ho fantatra. Raha azoko lazaina moa dia lazaiko. Tena i chef Roland marina ve ny raiko? Mino fa fantatrao zany a? Ie, izy ny rainao. Tamin'ny alalan'ilay test d'ADN natao tamin'ilay saritavanao iny. Nisy raha moa tamin'iny dia tamin'izay no nalalana fa zanany ianao. Ary mitady anao fantatra izy amin'izao fotoana izao. Nanao fahadisoana be ianao mahandry a. Tokony tsy nomenao azy ilay valina testa. 14 taona lasa izay. Rehefa saika ravahan'ny rainao ny tambazotra amin'ny Madame Rose dia namaly faty izy. Nalaina ankeriny ianao dia nentiny ary nosasany ny atodohanao. Hany ka tsy nalala fa tsy izy. Ampitandremo izy tsy hikasa hikitika amin'ny Madame Rose fa mety ho sahirana. Tiako mantsy ny dadako na dia hoe izao aza vao hitako. Dia hisotroka mety ho voka-dratsiny a. Matoky ianao amin'izay ary mahandry a. Mino fa tsy hanao fahadisoana fandroantsony ianao. Mahafinaritra ny ampianarinao Madea Antso a. Tena tsapako lasa génie sahady a nampianarana raha vao tonga any. Ianao mihitsy nefa mahay fa tsy dia hoe za loatra mahay mampianatra. Zavatra efa tao an-tsainao daholo ihany anie ireny fa ny foazina fotsiny. Rakizy a, masaka ny sakafo fa avy amin'izay. Masaka ny sakafo fa andao isakafo Madea. Andao. Sady mbola tsy hitany dady ianao le teo fa tsika revy tatiko. Angamba ary nomena tsy sakafo fa angatadalana. Ny andro ihany koa efa miahamaisina. Andao re a. Ny sakafo karakarain'ny dadanay anie ka matsiro e. Andao indray ary. Ao mandray salatabatra Rakizy. Salama tompoko. Le sary tany amin'ny sefo mahandry Iantso. Ny zanako tokoa vety. Raha fa tsy maintsy ho fantatro androany ny marina. Tsy ny valininy arahapako fa notiniany fotsiny a. Zany raha miala ety amin'ny masoko mihitsy ny masina. Inona ary ny andiniany a. Aleo mitandrina ihany ka. Ka mahazo toa homana Rakizy dia mahereza mihinana. Aza mihafahafa Madea. Madea iza tokoa moa? Iantso re a. Misaotra dadany nomena. Andeha haka zavatra kely tsy ambadika tsy aloha fa tonga dia ataovy. Misaotra dada. Aleo alaiko le zay tenisy an'le vidéo tamin'ny tsingeritaonako tamin'izany dia alefako. Izy mantsy anisan'ny tena faly sy finaritra ery tamin'iny fotoana. Eto ny ahafantarako hoe tena Iantso tokoa ve ty sa mba sendra mitovy fotsiny. Aleo alefy ty dia jerena tsara amin'ny fihetsiny fa raha vao mitsika amin'ny fony io dia izy ary tsy isalasalana. Tao mamerina zavatra tondohako izany ty video mandeha ty. Dia za tokoa ve zazavavy amin'ny video io. Manositra gato amin'ny tarehan'ny dadany nomena. Izy aloha tsy nomena mihitsy raha le endrika e. Fanitraka. Oay, tena za tokoa io fa iny le tandrakely eo amin'ny sokako fa tasako. Hitako ihany ny raiko sy ny rahavaviko marina. Misy hafaliana be izany any anatiko any. Mbola tsy fotoana izany anefa izao fa aleo milamina ihany aloha. Ino fa antsika. Aleo tsy atohako amin'izay. Iantso. Aza mieritreritra ny anatonay ianao ry Monsieur Roland. Basy tsara fany ty mitohaka amin'ny lohan'ny zanakao ty ka sao dia anenenana.
miamory ianao ery alavitra ery andraso aloha ry antso a tsy ilaiko misy manaraka akory eo a dia efa mampitandrina azay ary atao fadiny hoe hikitika ny tambazotra madame Rose fa hahita anganonareo zay fa lasa tena lasa ihany izy marina tsy azoko fa inona zany ry dada ny olana eo aminao sy mady iantso a sa ve sanatria dia anisan'ireo jolay enjehanareo izy eny anaka mahalaza azy zay fa ny tena marina iny le zokonao za mivery dada iano a saingy tsy azoko mahatonga azy manao fihetsika ohatran'ireny mba tsy nampoziko indray iny a dia inona zany ny tokony ataontsika tena vaka ny lohako ry nomena nany amin'ny mamantsony a fantatro mantsy fataoriana nalala amin'isy Roland fa za le zanany ary mpiara-miasa madame Rose dia tsy maintsy hitady amin'ny fomba rehetra ny andravana ny tambazotra madame Rose izy eny fa na dia noho ny amiko fotsiny aza sarotra nefa izany satria tololo manantona afo ihany izy ireo raha manao an'izany izay ny tsy maintsy ialako ao mba ahafahako manafitra azy ireo raha sanatria tonga izay fotoan'izay alako an'ity piso mipetaka amiko ity mba tsy ahafaha mama manaraka atsony kay zay afaka zay satria efa mahiratra amin'ny masoko izao taloha mbola voasasaraka ny voalazan'ny mahandro ny lohako ka izay ny tsy nananako herina noerana azy fa toa nanaiky sy ny hevitra fa neto foana nataoko hatramin'izay manomboka eto azany dia mpanenjika anaro madame Rose a miomany ianao ha tena saratsika raha tsy manjary reto a miaraka nanjavina tato anaty karty Sylvie Phoenix rehefa mivadika tamiko dia miomana fa ivadiako ihany koa ny Nikala Phoenix aza moa dia sahany mihitsy ny tsy namono any Roland asa hoe izy any nanomelo azy tany sa mifanomelo toa niaraka niala ohatr'izao ndao tsika ho any amin'ny tranon'ny Roland zao dia izao tsy maintsy vitantsika androany ireo fa ireo ny sakana lehibe indrindra ho antsika mantsy andao mbola misy adino ary vesa zay daholy aleo sady mitadidi no misotra moramora ihany ka hoay misy miantso azany izandray re ty e allo miraba tompoko miraba tompoko monsieur Roland ve io azafady izy indrindra tompoko inona ny azo atao anao zay ny avy aty amin'ny foibe ny sekoly anarany zanakao mba afaka mody fe ianao fa narary tany am-pianarana izy dia tsy maintsy naterina inody miandry ianao zay fa efa tafiditra ato trano somatsara dia efa io matory io izy raha mise a eny are aleo fa ho avy zao dia zao ihany a misaotra indrindra na plaza tapakaly antso fa naninona re zanako iny zaza tsy mba zatra parary izy iny aleo mandeha aingana sao dia maninonao zanako ka fa naninona ianao ry nomena otry fa to nga ianao tsy hoe marary indray mitandrema ianao ry dada fa fandrika izao a misy tamy iny avy any aorinanao iny oay saika avoa marina raha tsy nahay ny ondrika tsy asiana resabe fa merikerika ianao dia mahita hoe inona avy reto mitodika any aminao reto andre matoa Roland polisy mahay a
basy avokoa reto mitodika aty amiko reto. Fa ahoana zao e? Izy nareo dia inona ny tetavinareo? Kalma ihany aloha chef, fa mbola tsy zao ny fotoana fatesanao fa sao dia lasa aloha eo a. Inona nefa ny tanjonareo e? Zao zany ny atao hoe mpijoko voajoko. Nareo nanomana velam-pandrika melezana nay indry ity ny tratranay meloha. Sady tamin'ny fomba tsotra kely. Zavatra tsy sarotra raha angaty ny tadiavinay a. Tsy anelingelenanao ny asanay tsony. 17 taona lasa mantsy izay ny saika nandravanao ny gropoko. Zao kosa dia lako tsiny fa tsy avelako ravainao tsony. Ka tonga dia vonoy ary afa efa tratranareo zao ny tanjonareo e. Ilavolefina ve ianao ry dada? Tsy zany aneny nalalako anao e. Aza manaiky resy zany ry dada. Mangitana kely ty. Tsy anareo mihitsy mibaiko amin'izay tiako atao a. Na vonoiko zao dia zao aza nareo tsy misy olana. Saingy Phoenix. Izy mbola antony tsy aminoko anareo zao. Vadika tamiko izy ka mbola mila fahaizana tsara mihitsy. Ento izy dia ndao andeha. Mama Rose, tonga soa aty amin'ny tanàna. Ay verindry. Dia inona koa ty tsy fanajana ao aty? Ay dia ny tongotra efa mamingavingarika lan'ity a. Fa iza moa ianao no afaka mibaiko a? Ha? Fa ratsy ane kiala kely ty zany e. Tsy tandringa ty tehana misy basy aty an-tanako ty. Teboka ray fotsiny ane ny tsindriko dia eny amin'ny tapikandro indry mibala avy ato e. Alefa sary hoe tazany ny zato izy. Any tatazo ary. Aizy efa ato anatin'ity poulety ty daholo mibala tao. Midika izany fa averina aminao mibala rehetra saika alefanao taty amiko. Firy izy teo ry Madame Rose a. Mialohan'izany anefa dia tsara ny mampafantatra fa izy ny patron ako vaovao. Rehefa tsy nirarahinao fahaizana nasehoko dia nitady olona afa-po tamiko a. Izy matoky afa tsy tohanao. Miaraba Madame Rose a. Ila lolovanafo loatra ianao ka rariny amin'izay koa saramay e. Aleo mba anjarana indray zao ny lalao azy sy ianoko any hafanany. Zany Johnny, le neverinao fa ambaninao hatramin'izay amin'ny resaka fera. Ny hevitra fa zany Madame Rose zany dia vehivavy mafy tsy laitra atao ninninina kay malemy. Sylvie zay mipotona hatramin'izay aza mbola mahinoy ianao. Ely zany fa veloma ary Madame Rose sy mifanjakany a. Tofiry izy ry Sylvie a, zay ny anjaranao zany. Aleo amin'izao mbola variana amin'ny fatiny Madame Rose zao ireo no anararoatra hiditra. Mitsaitsaika mora avy aty ambadika aty. Andraso. Olona roapolo ary ve matoko tamin'ny poleta tao anatin'ny 15 minitra dia izay olona 5 misy dikan'iny. Na zany aza mila mitandrina ihany fa mafy reto mpiambina napetraka Madame Rose reto. Sono nararoatako mamely azy. Tsoponiko tsirairay dia alaina ilay karita famahana varavarana eny amin'ny valahany. Zay, alao alaina dia akasika eto amin'ity ohatry ny écran kely ity. Zay kosa fa mivaka. Ary aleo miditra mamoaka azy mianaka. Way, mandeha iantso. Iantso? Fa ahoana zao? Azavako ianareo rehefa aveo fa andaontsika andeha aloha ry dada sy zandry a. Aty ny lalana. Arao fotsiny ahy e. Ho aizy ireny, mijanona malaky a. Sylvie, aindry koa ato. Ye, ato mihitsy a. Saingy milamina fa tsy misy itsitsy andry eo akory a. Tsy mahakinga andry mihitsy asy reto namako reto. Ha! Izy le miseho enjana nefa tsy enjana araka ny voalazanao. Ary inona hono ny ataon'ny chef Roland aty e? Tsy misy polisy voasambotra zany eny hery nga aty fa natao hisambotra lisany e. Ary mba izay ihany ary mandry. Tokony efa hitany mantsy ny aty satria mba tsy nisy natsikaritra ilay bus napetaka taminay avy mba ahafahana mora mifankahita rehefa misy zavatra ilana tampoka na ny toy izao.
za ve sanatria tsy ao an-tsaina hoe voasambotra anie za ty ary tsy nihetsika tamin'ny toerana ray nandritran'ny andro maromaro. Mbola mana tena inona ihany zany tingany tsy ahita teny e, sa iandro mana ilatsaka hoe anavitra aza mana tena fa tsisy an'izany eo hoe ambony baolina ny tanana. Efa voadidina mpitandro ny filaminana ny toerana misy anareo ary efa voasambotra avokoa ireo mpiambina napetraka reo tany a. Ary apetra ao moramora reny basy fitaovana eny an-tananareo reny. Fa ahoana izao e, izany ny antso an'ireto polisy reto? Za koa aza gaga. Zaho manalazainao fa tsy nisy teo ry Andriamato Jonia. Ela nytoratorano nareo ka nahavoamasonangatra. Tsy naninona ianao ry antso? Tsy maninona ka. Hoay marina, tena noroany antso a. Tsy azoko ry antso a. Ay koa tsy vitan'izay efa nalaindry dragon fa mbola nampirafesindry tamin'ny olona io. Alako indry ry antso a. Tiako dragon efa nalaindry ary mbola nondrianina nahafaty azy. Fiarovany andry ny saika nytifiriko le tany amin'ny trano famakiam-boky iny nefa izy ny lasa sorona. Ary mbola fiarovana andry tamin'ny tifitra nataon'ny polisy ihany no anisan'ny tena nahafaty azy. Ay ianao le nanimba ny drafitra napetraka tamin'iny. Nefa raha tsy nisombainao nefa ely ty raha ty ny lamime. Ka alako loatra vehivavy fa tsy mahay afa-tsy misalovana ny anjarako e. Disy nefa liry Sylvie fa ty olona ty miaraka amiko ary fantatry dragon tsara zany a. Toy ny mpizoky zandry mifampitondrana ary dragon dia tia andry ihany saingy io toetra ratsin-dry io no nanaka anazy. Na dia efa nampirisika aza. Zao ndry ihany vota amin'ny nataon-dry. Zany ve marina? Zany marina ka asakasakin-dry ihany io e. Tena tsy naposiko. Ay ve ka zany marina e. Aleoko maty ankody any ankoatra indray aho mihaona amin'ilay olo tiako. Ye, hoay izy ny tanana iny. Maty izy. Ohatry ny tselatra nandraisany an'ilay basy teo amin'ny tany dia nifiry ny lohany. Aza fatoranareo toy izao a. Tonga dia vonoe fa tsy te hiady zany a. Misaotra ny sery mandry. Raha tsy teo angambo se mety efa maty zay ohatran'izay. Neveriko fa dia tsy tonga saina nese tamin'ilay pusy e. Tsy misy isaorana ray zany sefo a. No iantso daholo ny natonga an'izany. Ny mahakasika an'indray efa nisy fotoana vao tirasiko ihany ty toerana misy amin'ny madame Rose ty. Rehefa nijereko anefa ny tirasy nisy anao taty dia zao ny zavatra nieritreretina ho hita tato fa hoe enao miady ary hanampy anao ny tena antondianay. Ay moa ianao ka voasambotra. Marina zany no iantso araka ny voalazanao teo tokoa. Tsy azoko. Za ve zany tianareo lazain'izany sa inona e? Zany ry zoka noho ny antso ny raha teo amintsika nahatonga an'izao zavatra izao ary ny anao sefo mahandro kosa antso ny fitiavana. Natolotry ny mampisiradio ho anao teo. Antso dia mpeniny Tojo Irlandson. Novelomin'ny avitran-dry Mifidy, Tomona Lapura, Ioner Malala ary Tomona Tantelin'ny Arivo. Miaraka tamin'ny Miartsoa Almangi, Iartoky, Jado ary Tojo Irlandson. Fitiavana valosoa no nandray feo. Basta no nikirakira ny lafiny ara-teknika. Antso.